Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy ireto avy indray raha moa no isan'ny asongadina antsika tantanin'izao fampahalalam-baovao ny takariva izao mikasika indrindra ny fanambarana izay nataon'ny vondrona eropeanina manoloana ny toe-dram-pirenena ankehitriny ao ihany koa ny fanapahan-kevitra izay noraisina nandritry ny filan-kevitry ny governemanta mahakasika indrindra ny fandefasana mpiasa iasa avy any ivelany ary ny fisondrotan'ny sarandalana izay mampitohy an'Antananarivo amin'ny vato ihany koa ireo rehetra ireo isongadina atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao manasanao ary anaraka ny vaovaontsika hatry amin'ny farany. Nisy indrindra ny fanambarana izay nataon'ny vondrona eropeanina tamin'ny alalan'i Catherine Ashton androany namafisiny tamin'izany fanambarana izany moa fa tokony tanterahan'ny mpanao politika malagasy ny teboka fito notakian'ny GIC-M mba hahafahana miroso amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Ny andinindin'izay ary noentina amintsika. Manay mafy amin'ny tsy fisian'ny fandrosoana ny fanatanterahana ny solidalana ivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara ny vondrona eropeanina. Raraka ny fanambarana nataon'ny solitena ny vondrona eropeanina sady filoha lefitry ny voamery ramatoa Catherine Ashton izay mivoaka androany. Araka io fanambarana io dia ny tsy fanatanterahana ny solidalana dia manimba ny teteza mita iraisana sy ara-mitantana izay nitohana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hahafahan'ny Madagasikara miverina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana. Makasitraka ny ezaka vita mpanao politika malagasy sy mimpanelanelana iraisam-pirenena no tarihana andriamatoa Sisano sy andriamatoa raha tamin'ny lamamira ny vondrona eropeanina ary miantso ny mpanao politika malagasy anatanteraka ny teboka fito takiana amin'izy ireo ao anatin'ny 2 herinandro mba hahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ity taona 2024 ity. Raha izay no tanteraka dia avery vondrona eropeanina ny fanohanan'izy ireo ny dingana hirosoana ny fifidianana izay atao mialoha amin'ny faran'ny volana novambra. Raha toa kosa tsy tanteraka izay fifidianana izay dia isy mifepetra entitra ho raisin'ny vondrona eropeanina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy araka ny sosikevitry ny GIC-M ho an'ireo izay manakana ny fanatanterahana izay solidalana izay. Nampatsahivin-dramatoa Catherine Ashton fa noho ny fahatapahan'ny fikarakarana amin'ny fifidianana dia nahato ny vondrona eropeanina ny fandraisana anjarany eo anivon'ny GIC-M ary ny fandefasana ny mpanara-maso ny fifidianana eto amintsika. Na dia izany aza nefa dia tsy notapahan'ny vondrona eropeanina ny fanampiana ny fandraika amin'ny vantana ny vahoaka ho fitsonjovana ny vahoaka malagasy izay lasa takalonaina amin'izao krizy izao.